rabatobokolahy rabatoboko vavy nahatratra sony asaramanitra dia ny fitsingerenan'ny fahaleovantenany Madagasikara dia manasanao ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao amin'ity takarivan'ny alarobia fahinina amby roapolo ny volana jona ity ny makasika ny matso lehibe ny tanterahana atao amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny zavanitranga teny amin'ny lapam-panjakana ny avoloha izay toerana fampizarana ny mamy sy ny nofokena amin'ny tampihavanana ary ny akon'ny fankalazana ny fetim-pirenena isan'ny songadina tao anatin'izany ny tranga mampalahelo dia ny fisian'ny lozam-piarakodia teny Ambohimangakely teny izay nafatesana olona telo be izao ny makasika ilay matso aloha no itsika isatarana ny fampahalalam-baovao. Mahery ny 2 arivo ireo miaramila zandary polisy ary vondro tafika nandray anjara tamin'ny fampandrinan'ny fahalemana teto amin'ny firenena nandray anjara ihany koa tamin'ny matso lehibe ny tanterahana tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny filaminana sy ny fihavanana no antoko ny fahombiazana io ny loha hevitra niraisina tamin'ity indray mitoraka ity ravaka randray manalina ny tena toerana Kristiana Kodramankosa naka ny sary. Tamin'ny folora maraina no nigadona teto amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ny alohany nanomboan'ny matso lehibe tanterahana ao anatin'ny fanamarina ny 17 taona izay nahazoan'ny Madagasikara ny fahaleovantenany dia ny safo Andiatafika niaraka tamin'ny minisitra Foloalinda ny sekretera-panjakana ampisahana zandarmarie-pirenena ny lehibe ny état-major ny Tafika ary ny commande zandarmarie-pirenena ny tenany. Ny toy avy hatrany tamin'ny 5 rindra manokana nataon'ireo mpianatra avy amin'ny LMA Ampiflo ny lanonana androany. Ary nampiseho ny taletany ihany koa ireo motara avy amin'ny zandarmarie-pirenena na ny brigade de police de la route zandarmarie-pirenena. Dia meladelana 20 metatra tsy ny tena tany ny tongotry zareo na dia manja 500 kilao aza zareo aminareo dia tsy ny tena tany izy amin'io fa voafehiny tanteraka ny fitaovana ampiasaina. Taorian'izay vao niroso tamin'ny matso lehibe ireo vondro tafika maro mandrafitra ny Foloalinda malagasy ny totaly 700 sy 2 arivo ireo Andiatafika mandeha tongotra avy amin'ny Tafika malagasy 10 sy 100 avy amin'ny zandarmarie-pirenena 7 sy 300 avy amin'ny polisy pirenena 9 sy 100 avy amin'ny mpandrarany fonja 9 avy amin'ny mpandrarany rano sy ny ala ary 7 avy amin'ny mpamonjy. Akoatra ny miaramila malagasy dia nandray anjara tamin'ity matso ity ihany koa ny teratany afrikanina roa izay miofany eo anivon'ny sekoly ambony ny zandarmarie-pirenena ao Moramanga. Nandalo ny latro teto avokoa nanomboka tany amin'ireo sekoly samihafa mampiofany eo anivon'ny Tafika ny zandarmarie-pirenena ary ny polisy pirenena ary nitoy any amin'ireo vondro tafika sy vonjy-taitra samihafa mandray anjara amin'ny fampandriana fahalemana ny matso androany. Nandray anjara teto ihany koa ireo Andiatafika mandeha soavaly, bisikileta, moto ary fiarakodia. Teo ihany koa ireo fiaramanidina sy angidimby misa 4 ny sitana teto amin'ny raon'ny Mahamasina. Aviation civile de Madagascar misy mandalo etona ampiasain'ny compagnie aéroport de la zone nationale Italy. Miaraka amin'ny kara famboa anankiroa amin'ny brigade territoriale Antananarivo. Marina moa afany général Samuel Jean Razafmanantsoa avy amin'ny force d'intervention de l'armée no nitarika ny matso lehibe androany. Natrehan'ny olo-pirenena maro sy olo-manakaja sivily sy miaramila ny matso androany ka isany tamin'izany ny filoha teo aloha ny amiral Didier Ratsiraka sy hita tetỳ toerana kosa nefa ireo ministra avy amin'ny Nkolafy Ravalomanana sy Zafy Albert, ireo CST naonga ny UDRC, ireo kandida mivondrona eo anivon'ny collectif des candidats.